Faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny pejy a. Androany zany antsika dia hianatra hamoana site web anankiray. Dia amin'ity tutoriel ity dia tsy mila hoe mahay programmation ianao dia efa mahavita site anankiray. Rehefa tsy mahay programmation moa zany manao site dia soit ianao zany mampiasa intelligence artificielle tadiavintsika ato hoe intelligence artificielle création na site, soit ianao mampiasa reny za moa zany tsy de tia reny soit ianao mampiasa CMS. Dia ny CMS ampiasaintsika dia WordPress. Ny antony tsy itiavako an'le intelligence artificielle manao an'le izy dia tsy manana, tsy afaka tena manovanova be zany ianao fa raha amin'le CMS dia tena hoe manana contrôle amin'le site anao mihitsy zany ianao. Zay zany no antony safidianako an'le CMS. Dia ity WordPress ity zany no ampiasaintsika. Dia le WordPress ny anarany fotsiny no ohatran'ny hoe mandona fa mora ihany le izy zany. Nefa ianao tsy mila mahay code. Raha mahay micode ianao dia lasa ianao mihitsy zany mpanjaka ny WordPress raha mahay code. Raha tsy mahay moa ianao tsy maninona. Dia anao hianatra réserver nom de domaine aloha zany tsika. Inona moa ny atao hoe nom de domaine? Za zao manana site web hoe tutoinfo.com. Io zany io ny atao hoe nom de domaine io, ohatran'ny hoe adressin'le site zany. Ok, dia mila manana an'izay ianao rehefa te hanana site. Dia ity site iray ity fakana nom de domaine zany izy ity miaraka amin'ny hébergement. Tsindrinao eto amin'le hoe commander un hébergement. Dia eo ianao misafidy amin'le pro dia suivant dia ohatra hoe tata.mg.com ohatra ny ataontsika. Dia validena. Dia efa misy kay le izy, efa misy izy matoa ohatran'io hoe tatasika.com. Dia io zao le tatasika efa mbola libre zany, matoa misy an'ity mangamanga ity. Dia manao suivant ianao dia alohanao le vola dia azonao le nom de domaine. Zay aloha zany ny atao voalohany. Dia alefany amin'ny mail aminao ny accès an'ity zavatra ity. Hitanao ity panel d'administration ity zany alefany mail aminao. Dia fa azonao iny dia sokafanao dia avy eo ny ataontsika voalohany installer le WordPress zany tsika. Dia ato ny manao anazy, ato amin'le hoe base de données ato. Base de données aloha ny créena voalohany. Dia avy eo misy an'ity hoe MySQL ity. Dia créentsika le izy, créer dia ataoko hoe essai ny anarany. Zao. Dia asiana utilisateur, ataoko essai koa ny anaran'le utilisateur. Dia mot de passe ataoko hoe essai 2K25 ohatra. Zao. Dia tadidio iny mot de passe iny. So dia adino. Dia créer. Zao. Zay. Dia créer zany le base de données atsika. Dia raha atao recherche eto dia essai zao. Dia io ny anaran'le utilisateur, dia io ny anaran'le base de données, dia le mot de passe le atao tsenjena. Dia ny ataontsika manaraka dia mijery ny gestionnaire des fichiers.
raha ohatra hoe hébergeur hafa no ampiasainao dia mety tsy mitovy amin'io fa izay foana hoe gestionnaire de fichier no tadiavina. Dia makato amin'ity hoe gestionnaire de fichier ity. Zao. Dia normalement ato anatin'ity public HTML ity ianao no miasa. Ato ianao mamorona an'ilay projet raha ohatra hoe rehefa mitena izy zany dia ato ianao miasa. Fa ity ese ity ataoko ity mba hoe hampandeha tsara an'ilay cours fotsiny dia manana dossier ato hoe tatasika no ataoko anaran'ilay dossier tadiavo kely izay. Ty tatasika ity dia ato aho zany miasa. Fa rehefa hoe anao rery le serveur dia ao amin'ilay public HTML iny zany ianao no miasa. Dia aorian'izay maka WordPress zany. wordpress.org no andehanako. Dia ato ny wordpress.org dia site anankiray natao hianarana WordPress. Misy an'ity learn ity ato dia afaka mianatra ianao dia afaka hi-téléchargena thème sy extension koa le izy. Hitanareo ity thème sy plugin ity mbola hitantsika eo izay. Fa ty get WordPress ity zany no ataonao. Marihana moa fa misy solution hafa. Raha ny tena marina dia efa installé atao anatin'ny serveur foana matetika ny WordPress. Fa mba ho pédagogique kokoa le zavatra omena dia izay no tonga nanao an'ilay izy ohatr'izao. Zay va télécharger le izy dia ho alaiko ho téléchargeko ato indray. Importer dia ty le izy ity dia alefako ato anatiny ity. Marihana moa fa tokony .zip foana le izy amin'izay mora téléchargena ao anatin'le serveur. Dia manao clic droite dia extraire ici. Dia reto déplaceko satria tokony eo amin'ilay dossier principal mihitsy le izy. Déplaceko alefako any amin'ny amin'ilay hoe tatasika. Tsy any iny efa izy iny fa le hoe tatasika no tadiavintsika. Dia déplacer. Zay zany dia eo zany le fichier WordPress. Vita zay dia lasa ianao tapenao le nom de domaine vidinao. Na moa zany tatasika sous-domaine moa zany nataoko ny anahy fa ianao afaka ataonao tena domaine mihitsy. Jerentsika kely tatasika kay. Diso le domaine teo. Dia avancer dia accepter le risque. Mbola tsy nasiko certificat SSL mantsy le izy. Dia io izy mangataka installation io zany. Dia ataoko teny frantsay izay aloha voalohany. C'est parti Dia izy mangataka an'le anaran'le base de données teo. Dia ino tsara enregistrena manokana mihitsy iny. Ty ny anaran'le base de données zao ty ECT. Dia ty ny anaran'le le utilisateur ka iny azafady fa mitovy le izy na izany ary. Dia le mot de passe zay. Ok. Dia ajanona eo reo. Dia envoyer. Lancer l'installation. Dia
Inona ny ataontsika titre du site ataontsika hoe tendance mamy ohatra. De ny identifiant mamy, mot de passe. Piditra mot de passe edinao ianao zany. Confirmena. De email. Zao a. De installer WordPress. Zay. De aveo ianao se connecté amizay. Mail teo zao nirinfo@gmail.com. De mot de passe. Se connecter. Zao ianao zany a, tafy-connect amile administrateur an'le sitinao. Ty zany a efa tsy ilaina intsony iny zany le any amin'ny partie serveur iny amizao. De sitinao zany zao rehefa jerena dia cliquer eto le aller sur le site eto de io zany ny sitinao a. Mbola tsisy ninina akory le izy. Ok? Ny zavatra ataontsika zany zao a de ty lien ty a, ty nom de domaine ty a sokafy anaty navigateur hafa. De mba samy hafa ny toerana hijerena ny rendu a sy ny toerana hijerevana ny anaovana ny administration zany. Zao. Io le sitetsika zao mbola tsisy ninina. De makany amile navigateur iray zany a le administration. Eto. Inona ny zavatra tokony ho hay voalohany indrindra? Zavatra tokony ho hay voalohany indrindra de ny page. Inona ny atao hoe page? Ny page de ohatran'le page amin'ny Facebook reny ihany. Ohatr'izao zany. Misy information zany mipoitra eo. Ok? De raha morina page tsika de page de toutes les pages. Raha hijery ny page rehetrarehetra. Ireo zany zao efa misy page eo a, afahantsika an'ireo fa tsy ilaina. Zay. Ok? De raha morina page tsika de tsindrina eo amin'ny bouton iny a, de eto. De eto ny titre an'le page. Ataoko hoe accueil ataoko hoe accueil titre an'le page. De le izy moa zany a page koa hoe tendance mamy a. De angatahako amin'ny ChatGPT hoe angataka texte amin'ny ChatGPT zany. De ty moa zany ny texte nomeny ChatGPT anaty. De ty ny ampiasaiko. Marihana moa fa hoe exemple fotsiny zao ataontsika zao fa tsy hoe texte ana ChatGPT no alefa any anatin'ny sitinareo. De copieko fotsiny zany reto. Eto texte ingénéré reto. Zao a. De apetrako ato. Ctrl V. Zao. De afaka asiko sary zany. Ty tsy ataoko H1, ngeza loatra ty H1 ty fa ataoko ohatra hoe H3 zany ty ohatra. Zao. De afaka asina sary eo. De manisy sary eo moa de ohatr'izao a. Eto amin'ity plus ty tsindrina de am'le hoe galerie téléversé de ataoko an'ity zany le sary. Zao. De publier. De rehefa jerevantsika le site de ty zany les pages accueil, ty page d'accueil de tsindrina eto de io le information nampidiriko anikeo. De afaka manao dray foana tsika, afaka créer page
page hafa herinatsika de ajouter une page de page de contact indray zany no ataotsika titre hoe contact de anona fotsiny zany ataotsika eo numéro téléphone fotsiny ty numéro koa raha ilainareo zay de publier rehefa actualiseko le site hitatsika ao le page de contact zay zao tsika de efa manana site web anankiray ny ataotsika manaraka de création na article ny article indray mitovitovy amin'ny page mitovitovy ihany le izy misy ifandraisany fa ohatrany amin'ny Facebook zany le izy hoe page zany iny page rehetrarehetra iny fa ny article le publication zany hoe afaka commentena zany le article zay zany ny différenceny de cliquer indray eto amin'ny article de ajouter un article de ohatra hoe comment devenir intelligent ohatra zay zany ny article ataotsika de saintsika soratany ChatGPT zay so de alaiko le texte iny copier ato publier afaka manisy image à la une koa tsika de définir l'image en avant de asisika image en avant fomba anankiray fampidirana sary koa zay ataoko an'ity le sary de so de raha jerentsika le site actualisena de normal be hoe tsy hita le izy tsy hita ao anatin'le site zany le izy ok de ohatra hoe asiko article iray hafa indray fafako ty angataka texte amin'ny ChatGPT de ny titre ny ataoko hoe comment devenir développeur indray asiko an'iny texte be iny de asiko image à la une ataoko an'ity indray définir publier de so zay de le zany zao tsy hitatsika ato le izy tsy hitatsika ao anatin'le thème hoe aiza ho aiza reny article reny raha tiana ho hita ao le izy de zavatra atao voalohany dia regroupena le izy de zay ny atao hoe catégorie zay regroupentsika anankiray ato amin'le article ato misy hoe catégorie de mamorona catégorie anankiray tsika ohatra hoe astuce ohatra ny ataotsika an'le izy ataotsika anaran'le catégorie de ajouter une catégorie zay fotsiny de miverina any amin'le anina teo tsika any amin'le hoe tous les articles de atao modification rapide de le non classé ty soloina hoe astuce ao anaty catégorie astuce zany izy zao de soloina hoe astuce ok de rehefa actualisena le izy de mbola tsy hita ihany iny hoe aiza misy an'iny fa jerentsika ato de tsy hita de raha tiana hipotra ety ambony ety zany io de zao ny atao makany amin'ny apparence ianao de thème ok
dia io zany ny thème miasa eto zany zao dia ity na moa ny atao hoe thème ohatran'le amin'ny mariage ireny hoe misy thème arahana zany ohatran'ny hoe design na zavatra anankiray arahana zany le izy dia ity zany zao ny thème miasa izay voalohany eto no miasa dia cliquentsika iny dia personnaliser dia makato amin'ny navigation dia clique droite dia modifier ao dia cliquer eto dia eto misy hoe eto amin'ity teboka telo ity dia ajouter après eto dia recherchena avy hatrany le anina le catégorie astuce ny anaran'le catégorie antsika zao dia enregistrer dia zay dia rehefa actualiser tsika zany le site tsika dia manome an'ity hoe astuce ity dia misy catégorie anankiroa ao anatiny ao le design antsika moa zany zao mbola ratsy dia ratsy ohatr'izao zany ny paozin'le site tsika amin'izao dia mbola ratsy le izy dia afaka atao zany ny matsaratsara kokoa an'io dia thème no ampiasaintsika thème zany ahafahantsika manatsara ny endriny dia makato amin'ny hoe apparence tsika dia makany amin'ny thème dia ato misy thème maromaro par défaut dia afaka manao tsika hoe ajouter un thème raha te hitady thème vaovao dia aza maka thème any amin'ny Google mihitsy fa aleo à partir an'ity wordpress ity ihany no maka thème fa ilay any amin'ny Google indraindray misy virus le izy dia eo ianao zany no mitaditady izay thème hoe mety aminao eo dia andramantsika ity ataontsika an'ity generate price ity installer tsindriana zany eo dia rehefa vita izay dia activena tsy maintsy hoe activer aloha zany izy izay vao afaka ampiasaina dia afaka actualiser-tsika amin'izay le site-tsika dia lasa ohatr'izao le izy namorona ny page hafa zany le izy izany zao blog nataony ato daholo ny article dia ny saty blog le izaho le nanao an'ity kay dia about nasiana an'ity about ity fa rehefa tsy ilaitsika zany ireny dia afaka esorina dia mandeha ato ihany tsika eto amin'ilay hoe personnaliser dia le thème misy sarotsarotra dia misy ny moramora arakarakitsika ihany ity zao anisan'ny thème mora ity tsy dia be zavatra be dia makeo menu tsika raha hanova le menu ity zao le menu principal dia le accueil no tazomintsika tsy iny page noforontsika teto ity accueil ity dia io zany tazomintsika iny dia le about alao esorina retirer dia service esorina portfolio esorina zao ihany reto ihany zany ataontsika dia publier dia atao menu principal le izy zay ok dia io tsy atao tsenjery ty zavatra ataoko eto fa mila mamaky fotsiny satria indraindray arakaraka le thème mihitsy io zany dia actualiseko dia niala le teo zany raha ohatra hoe tsy nety ala le izy satria ity lasa mitondra any amina page hafa fa tsy le page tsika dia ahoana ny anaovana an'izany retirentsika zany iny dia ajouter des éléments dia taditsika hoe page ve ny ajoutena dia alao ty page d'accueil ity publiena dia
testena raha hoe mety. Ty ok mety zany iny. Ty contact ty ara tsy le page-tsika akory iny. Ty ny alefa aloha zao zany. Zay de no retour tsika misy an'ity hoe identité du site ty. Ty soloko asiko slogan. De tsy masikeko le izy, afaka asiana an'iny koa zany io. De logo moa zany afaka asiana logo na manana logo e. De eto le couleur zany no afaka ovaovaina eto. Navigation principale, pied de page. Publier. Ohatr'izay zany. Fa ny olana kely zao ny anazy zao misy an'ito sary ito ny anazy. Ty sary amin'le accueil ty. De andramantsika hoe makany amin'ny page zany tsika de asiantsika image à la une zany le. Ty zao ny page d'accueil amin'izao. De asiantsika image mise en avant. Ohatra hoe ty zany zao. De jerena hoe nisy efehany ve. Zao. Eo zany ny anazy no apetran'le image mise en avant. Samy manana ny ametrahany azy moa zany ny thème rehetrarehetra. De zay. De anjaranao zany mikitikitika an'le thème eo mba tsara an'le izy, mba hampivoaka an'le izy. Zay moa zany tsika de efa navita site web anankiray fa afaka manampy zavatra kely zany tsika, ohatra hoe atao amin'ity pied de page ty afaka asiana zavatra mitovitovy amin'itony. Ohatra hoe article récent. Asiantsika zavatra kely atao amin'ity pied de page ty ohatra mibangabanga be. De manao an'izay makany amin'ny apparence tsika de widget. De suivant tsisy mamaky ireny zany eto efa misy soratra hoe latéral gauche ve sa en tête sa bas de page. Ty zao misy hoe bas de page 1. De asiantsika widget eto ohatra hoe réseaux sociaux ohatra nataontsika eto. Ataoko hoe social, icône de réseaux sociaux zao ny hitako eo de ohatra hoe Facebook ohatra ny ataoko. De alaiko ny lian'ny page Facebook. Ty zany lian'le page Facebook de apetako eto le izy. Zay zao de raha ohatra hoe aty anisy LinkedIn indray de hoe LinkedIn de compte LinkedIn koa ohatra hoe ty zany. De copier-ko ato. De ohatr'izay koa ny Instagram. Zaho moa tena tsy manao Instagram.
rehetra rehetra zany dia mettre à jour. Mbola tsy fantatro hoe aiza ho aiza amin'ny plasiny iny fa miankina amin'ilay thème iny fa afaka jerena fotsiny actualisena da eo zany le izy. Rehefa klikena moa iny lien iny dia rediriger makany amin'ny pejiko. Mahafinaritra. Dia anisy widget hafa indray zany tsika, widget bas de page 2 dia ataontsika galerie photo indray ohatra, téléverser dia izaho moa tsy manana sary afa-tsy reto mpanao yoga reto dia rehefa mijery tsika actualisena dia io dia widget fahatelo zao ataoko anankitelo ihany. Inona indray ohatra parcourir ohatra hoe contenu embarqué dia asiako vidéo zany le izy dia tady vidéo any amin'ny YouTube vidéo akany moa zany ny ataoko ao. Sao tia cours-na PHP ty iny no ataoko ao ataoko eto dia embarquena zao très bien, mettre à jour. Zay zao fa nasikosiko zavatra kely mahafinaritra zany ao anatin'le zavatra zany. Dia zay zany momba an'le création ana site miaraka amin'ny WordPress. Mbola afaka mandalona kokoa zany nareo raha ohatra hoe tena te hifehy an'le izy sady hay programmation dia midina ato amin'ity site ity dia tadiavy hoe WordPress dia manaova inscription raha tena te hahay an'le izy. Fa izay le izy amin'ny ambany vangony jerentsika teo, hitantsika teo fa tsy nikitika code tsika na iray aza nefa navita site. Ny inconvénient keliny tsy maintsy manaraka ny sitrapon'ilay thème zany tsika raha ohatra tsy mahay micode, fa raha mahay micode tsika dia mahavita zavatra ngeza be. Dia izay le izy dia andramo dia afaka mametraka fanontaniana raha ohatra hoe misy.